Nandritra ny fandalovan'ilay rivodozatra farany teo moa no isan'ny niteraka izay vaovao amin'ny tsy tokony ampiasaina ny tunnel tsy ambanidia izay fa niteraka olana maro ary fandravana fotodrafitrasa maro ihany koa ny orana sy ny rivotra nentin'ilay rivodozatra farany teo. Nanao tatitra mahakasika ny fahasimban-dalana ny teo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy tamin'ity andro androany ity. Vola mitentina 4 miliara ariary no natoka ministeran'ny asa vaventy miaraka amin'ny FER hanarenana ny fahasimban-dalana noho ny fandalovan'ny rivodozatra. Araka ny tatra tao ministry ny asa vaventy, lalam-pirenena 20 no nahitana fahatapahana noho ny fandalovan'ny TRESDA ary nila fanamboarana vonjy-maika. Anisan'ny voto ao anatin'izany ny RN12, RN25, RN34, RN35, RN24, RN27, RN8B, RN42, RN44 ary ny RN5A. Ataon'ny ministère vao mareny misy olana dia iny ataonay aloha zay zany fepetra ny fomba fiasa. Vao maheno dia ny directeur régional sy interrégional miezaka mijery manao diagnostika ny toerana, inona ny olana dia mamoaka devis. Dia rehefa tafavoaka zay dia zay kosa aty amin'ny foibe dia manambara hoe amin'ny vahoaka sy mandefa ataontsika hoe annonce hoe tapaka ny lalana manoloana izany fatapahany lalana zany dia ovina izy miverina inona ny asa andeha amboarinay fa ny amerina ny circulation faran'izay aingana zany ny réflexe ato amin'ny lafitry déviation. Dia be dehibe zany ny toerana regny tafaverina circulation anankiray sisa zany lalana tapaka ataontsika ho an'ny camion lehibe dia ny RN34. Fa sisa zay efa vita daholo zany ataontsika hoe ny vonjy-maika. Fa le asa goavana amin'izay no tanterahanay zany manomboka izao. Apetraka ministeran'ny asa vaventy lahara-pahamehana ihany koa ny fanamboarana lalam-pirenena fa 420 mampitohy Moramanga Ambatondrazaka. Mikasika ny tetezana amin'ny lalam-pirenena, anisan'ny olana mipetraka araka ny nambara ministry ny asa vaventy ny fangalarana amin'ny vy sy ny bilao. Anisan'ny afatra mba tiako resahana ihany koa zany ho an'ny chef de région rehetra eto Madagasikara amin'ny toerana misy olana reny ny tetezana sasany zany misy mangalatra amin'ny bilao, misy mangalatra ny tratelage, ny RN7 zao tratra le camion nangalatra an'le izy dia mba mangataka fiara-miasa amin'ny chef de région rehetra eto Madagasikara zahay mangataka fiara-miasa amin'ny gendarme satria rehefa tratra le olona dia ohatrany tsisy fihetsika azonay hoe mahafapo aminay zany amin'le izy ka mangataka an'izay zavatra zay indrindra ohatra ka angalarina le izy dia vao tonga ny cyclone dia mazava loatra lasa le zavatra dia zay zany anisan'ny antony mahatonga ihany koa ny tetezana lasany rano satria le boulon misy mangalatra dia lasany rano. Misy ny délégation avy any Roumanie izay mandalo eto amintsika amin'izao fotoana izao. Avy amina orinasa mpanao tetezana izy ireo. Raha ny tatra natao ministry ny asa vaventy dia hanampy an'i Madagasikara amin'ny fanamboarana tetezana ity orinasa avy any Roumanie ity.